tamin'ny nanomezany ity androaloany ity ka nahafahantsika mihoretro indray. Miaraba sy manome voninahitra rehetra manatrika tonga manome voninahitra izao lanona-pamaranana izao. Araotana izao fotoana izao mba hiaravana manokana ny vahoaka malagasy nahavita soamatsara ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena tao anatin'ny fitoniana sy ny fitiavan-tany lazana tantera tokoa ny fankalazana manerana nosy. Miarava manokana koa anareo foloan-dahy makasitaka sy makatelina tamin'ny ezaka nataonareo amin'ny fitanona ny filaminana ary ata-pinaritra ny vahoaka tao anaty filaminana tokoa no nanao zany fety izany. Ary farany fa tsy ny kely indrindra dia miaraba manokana ny filoham-pirenena mivady izay nanome fanomezana maso samihafa manerana ny lafivalon'ny nosy ka nampiravoravo sy nampifalifaly ny vahoaka malagasy ny fety ny fatelo ambinipolo taona niverena ny fahaleovan-tena izany. Mamelana ireo azy arao jery-todika ny asa vitany anteneran'ny olona nandrindra ny fivoriana ara-potoana voalohany izay hikatona androany. Miisa roapolo ny volavolan-dalàna, ny tolo-dalàna moa dia nisy anankiray. Raha atao mampitokana ireo lalàna na volavolan-dalàna na tolo-dalàna izay nolanitsika ireo dia azo lazaina tsy ampahambahambana fa tena moroso tanteraka bakany amin'ny fahaleovan-tena ara-toe-karena isika. Azavaina amintsika ihany mety misy manontany tena nga hoe mbola tsy navy tena tanteraka vea ny firenena. Raha ny lafiny ara-toe-karena tokoa mantsy no bandinina nandritra n'izay telo ambinipolo taona nazahoana ny fahaleovan-tena izay dia azo lazaina fa raha ny lafiny ara-toe-karena dia mbola tena miankina tanteraka amin'ny tany ivelany itsika. Fampatsahivina ara-tantara teto amin'ity toerana ity, zany hoe tetsy amin'ny rond-point io ambany io anosy-kely io dia nanao kabary lezilezina tokoa. Telo ambinipolo taona lasa zay ny miarana Antananarivo tamin'izany fotoanandro ny topola pasteur Richard Alemanjato teo izy noho ny kabary naray ny tokony naraiky fahefana verina vanidafy tamin'izany fotoanandro moa dia mbola tany arivo mamo nosy alana-paramanidina nasionaly. Ka rehefa tonga teo amin'ny fitsenana teo izy na dia antoko-panoatra moa nisy azy satria fahitatsika fa ny atoko KFM ary atoko PSD nisy mitondra tamin'izany fotoana zany dia ny fanaja ary tena ny famin'ny voninahitra tokoa. Ka teo am-pikavariny izy no miteny hoe azo tokoa ny fahaleovan-tena ara-politika fa ny fahaleovan-tena ara-toe-karena dia mbola mahazavozavo ihany, mbola tsy misy ny tena tia nolazaina moa. Ary hatramin'izay ka hatramin'izao maro ireo fanjakana ny fanipy teto fa dia mbola tsy nahazo an'izany tena fahaleovan-tena ara-toe-karena izany isika. Raha tsy teny fotsiny ohatra angambany ny famatsiana ny solika na ny banque zany azy tena azo ataona hoe activité clé eto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola nanjakain'ny vahiny tokoa zany. Fa ny zavatra tiana ambara amin'izao fotoana indrindra moa nanaovantsika ny fandaniana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna farany teo reny dia azo lazaina
fa tena miroso tanteraka amin'ny firosoana amin'ny fahaleovan-tena ara-toekarena isika ho azavaitsika moa zany manomboka izao zany. Dia misy moa ny ary manandanja tokoa reo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna ireo. Dia misy ny volavolan-dalàna no momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Izany dia io moa zany le hoe investissement. Izany no atao dia mba hanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola eto amin'ny tany sy ny firenena mba hisiana ny fampikisana ka isintona ny mpandrara vahiny na ny teratany malagasy ampiasa ny volany eto Madagasikara ary ny isiny rafitra ara-dalàna mazava momba ny fampiasam-bola mba tsy isiny ny mizana ny tanila amin'ny mpampiasa vola vahiny sy ny mpampiasa vola teratany malagasy hitovy ny fitsipika ampiasaina amin'izy ireo. Araka ny voalaza teo dia voarakalaza ny fetiny fahaleovan-tena isika. Noho izany dia manana anjara toerana lehibe ity lalàna mba hananany Madagasikara ihany koa fahaleovan-tena ara-toekarena. Izany no atao dia mba hanatrakarana le hoe vision initiative pour l'émergence de Madagascar. Manaraka izany dia andriamatoa Andry Rajoelina filoha repoblika amin'ny Madagasikara dia manasongadina ny fiarovana sy ny fiantohana ny fitantanana ny arena voajanahary eto amintsika. Ho an'ny arena kibon-tany izay loharanonkarena voajanahary tsy azo avaozona tanjona iray no ampivelarana azy ireo mba mananja ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarova ny tombotsoa ny tanàna kahoavy. Dia arena kibon-tany dia anisan'ny andro iray amin'ny fisaratany Madagasikara amin'ny maha-piaha ny volom-bahoaka pary sy ny ra-pahefana ny antenimerin'ny olona dia sianina manokana anatin'ity volavolan-dalàna mpiasika ny kodimie ity ny fanamafisana sy ny fanomezan-danja ny andraikitra sy ny volom-bahoaka pary sy ny ra-pahefana eo amin'ny fitantanana amin'ity CRT. Mahazo tompo manokana izy ireo satria ny 500 amin'ny vidy ny akora-karena akibon-tany eo ampanoranana ny tany sara sy ny ava manokana amin'ny akora-karena akibon-tany na ny droits ny taxe spéciaux sur les produits miniers izany. Arotsaka ao amin'ny kapom-bola mpanjakany ireo ary mahazo an'izany misehatry izany koa ny rasa mangaika eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Koa 200 nosara sy iaba manokana amin'ny akora-karena akibon-tany dia taberina ndraikitra miditra amin'ny vatana eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny 300 no an'ny fanjakana Foibe. Tena tsara marina toa fa hatramin'izay nisy ny fitrandrana ny rebo kibon-tany dia raha isan-jato zara fa mahatratra ho isan-jato ny tamberim-bidy mba azo tsapaina eto amin'ny tany sy ny firenena. Mangatakasika mba sy nateraka amin'ny refibelotra satria tena zao no tena atao hoe fitsonjovana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana satria dia tena vola sy tototsotoroana zany atao hoe 200 zany ny redevance minière zany zay hijanona eny amin'ny vondrom-bahoaka pary itsinjaram-pahefana. Itsika moa dia mampavoatra fa anisany azo ireo ary hanampy azo ireo amin'ny fitantanana azany fidiram-bola ho avana izany. Eno mianongeny mantsy ny fimenonona ny vahoaka eny fotony mikasika ireny fitrandrana ireny satria dia misy ny mpitandraka sy manaja ny zony ireo amin'ny fananantany zany sy ny fanajana ny tontolo iainana iveloman'izy ireo
ohatra ny fahadiovany rano fisotro zay ho an'ny vahoaka eny fotony. Ity volambolan-dalàna mikasika produit ity anefa dia ahitana ny famahana izany olana izany. Eo amin'nafiny ara-toe-karena zay ihany dia mampapavina ny volambolan-dalàna amin'ny ny orinasa kooperativa. Izany dia manamafy ny mazava-dehibe ny fisian'ny orinasa kooperativa eto amin'ny firenena satria manome lanja sy mampinamina ny rojo mpiarina eny fotony ary miampita ny fahafahana manondrana ny vokatra ny ivelany. Ilaina tokoa ny fampiarana ny lalàna amin'ny toe-javatra misy amin'ny amporoborobona ny toe-karena. Ty volambolan-dalàna ity dia mifanaraka amin'ny foto-kevitra famaritana ny atao hoe kooperativa eto an-toerana, indrindra moa amin'ny sehatra isam-pirenena. Noho izany dia afaka ampitombo ny ari-karena faobe any mponina ary koa ny ari-karena faobe eto anivony tany sy ny firenena ny fananganana ny kooperativa io. Narena tokoa mantsy fa raha toa ka ny angarasy rairay avy no ezaka hanondrana dia misy tojo fahaserana fa rehefa mibondrona ao anatin'ny kooperativa ohatra ny tatsapa-moratra dia moramora ho azy ireo ny hanondrana vokatra any ivelany. Nampataovina ihany koa ny volambolan-dalàna manome anarana ny fanamafisana ny fampataovana ny fifanarahana fampilamam-bola moa du financement du programme, le renforcement de l'entrepreneuriat durable et de soutien à l'insertion économique des jeunes ruraux na progress. Voasimia ny volana jona 3 teo amin'ny Republika Madagasikara sy ny FIDA izany. Anisan'ny politika fampandrosoana sy hanatsarana ny fidiram-bola, ny fiarovana ara-tsakafo ary ny faharipiainan'ireo vahoaka marefo indrindra moa zay monina eny ambanivohitra. Ny fanatanterahana izany politika izany no nakataovana ity fampiramam-bola ity. Miasa ny fanjakana ary mitady vahaolana hatrany ho fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Izany indrindra no mampataovana ny volambolan-dalàna manome lalana ny fanamafisana ny fankataovana ny fanarahana ny fampiramam-bola momba ny fanatsim-bola fanampiny ny programme africain de financement de la gestion des risques et de catastrophes na hoe AGRIFI. Izany fanatsim-bola izany dia ho fampiroboroboana ny faharetana sy ny valiny ny fitorotany toetrandro eto Madagasikara amin'ny alalan'ny faratsarana ny fitantanana ny bozabozanahary sy ny famparahana sy ny fampiarana ny voafarany sy ny fanalefahana ny fiarovana ny fiovaovana toetrandro eny amin'ny faritra Anosy sy Androly. Fantatsika tsara fa ny bozabozanahary sy ny fiarovana ny toetrandro mandritra izay tonga maro tato ato izay dia miteraka voka-dratsy misy eny amin'ny faritra manerana Anosy ary mampikorotana ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karena eto amin'ny tany sy ny firenena. Tao ihany koa ny volambolan-dalàna manome lalana ny famatsina ny fanamafisana ny fankataovana ny fifanarahana fampiramam-bola mahakasika ny famatsim-bola ny fandaharana ny fandaharan'asa faladiomana Antananarivo dia faharoa. Natao izany fampidiram-bola izany
mba hisia ny fitantanana tsara sy hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahampianam-ponina eto Antananarivo renivohitra indrindrindrindra ireo mipetraka eny amin'ny faritra ivo. Amin'ny alalan'ny fanatsarana koa zany sehatra ny fanadiovana eto Antananarivo sy fanatsarana ny fiasan'ny rafitra fanadiovana amin'ny ankapobeny sy ny fanaramaso ny loza teraky ny tonga-drano indrindrindrindra. Le famoahana ny rano dia miambina be amin'le arosakorana be iny moa zany no tena ilaina ny fanatsarana amin'ireo fotodrafitrasa ireo. Araky ny fantatsika ny piasa ny fitro ifaharana ny fampandrosoana tsy nataon'ny fanjakana ambany zavatra zany ka izany indrindra no mampatava ny volavona-dalàna miisa efatra mikasika ny fifanarahana iraisam-pirenena noraisina eo anivon'ny organisation internationale du travail mba ho fiarovana sy mampiroboroboana ny fahasalamana piasa na an-dranomasina zany na ny piasa iteataretra miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana. Tsara homariana fa i Madagasikara amin'ny firenena fahadimy makatoa ireo fifanarahana iraisam-pirenena miisa efatra voalaza teo ambony ireo. Izany dia noho ny finiavana fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoman'ny repoblika Andry Rajoelina hanatsara ny tontolon'ny asa eto Madagasikara sy mba hanana ny vahoaka malagasy tsirairay avy ny asa metrika ao anatin'ny rary ara-sosialy mandrafitra ny lalàna momba ny asa hiadina amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny tontolon'ny asa. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany dia tanjon'ny fanjakana miaro tena ara-sakafo nakatavana ny volavolan-dalàna ho fanamafisana ny fianara-piara-miasa ara-toe-karena APE eo amin'ny firenena 5 nanosony ny vondrona afrikanina sy nanana sy atsimo AFOA anisan'izany Madagasikara. Anisan'izany Madagasikara, Royaume-Uni ary Irlande du Nord. Ny fifanarahana dia mirakitra sehatra telo lehibe ahitana ny fifanankarozana ara-barotra ny hijona ranomasina sy anatiny ny fampandrosoana ny fiompiana-pondro ary ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana ahitana sehatra tsy miakina ny fotodrafitrasa sy arena voajanahary sy ny tontolo iaina. Ireo sehatra ireo dia anisan'ny loharano dia anisan'ny lahara-pahamehan'ny gouvernement malagasy eo amin'ny sehatra ny diplomasia ara-toe-karena sy eo amin'ny lafiny mifanaraka tsara amin'ny tanjony ara-toe-karena misy ny mifanaraka tsara amin'ny tanjona ara-toe-karena misy ny fitombona aingana izay mifanozo amin'ny vina ny voalohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Eo ihany koa ny fampiramam-bola mifanaitra amin'ny famatsiana-bola ny tetikasa momba amin'ny fampikarana dia faharetan'ny asa fiveromana any ambanivohitra. Izany dia ny atao mba ahafahana miakitra ny voka-drasa ny fivoaran'ny toetrandro izay manomtoana ny fiveroman'ny mpamboly sy ny mponina marefo, ny fanjari-sakafo ihany koa sy ny fambolena sy ny fijinjana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary Madagasikara moa dia tsy afa-miala amin'ny zava-misy maneran-tany izany. Noho izany dia ilaina ny manampy ny mponina anaraka ny fomba mampanao vaovao mifanaraka amin'ny toetrandro izay antoka ny fiveromana. Eo ihany koa ny fijerena ny tombotsoan'ny firenena
amin'ny volavolan-dalàna mikasika ny fanavozana ny fifanarahana momba ny fizandrana fasimaika any tolamiao tombontsoa lehibea no nahafana nahazo izany fifanarahana izany amin'ny makia ny vondrom-boakaparitra isinjara-pahefana dia mitombo ny fata sahantsika ankehitriny dia ao moa ny naterahan'ny fatany fa efatra amroapolo dia ny fatra ambatosoa izany zay any amin'ny tapaky ny avaratra asinanany Madagasikara zay ahitana distrika maro atsitra distrika Mananaravaratra natsangany zany fatra zany mba ho fanamafisana ny fitsinjara-pahefana isaparitra amora ny fampasoana isaparitra ary indrindrindrindra ananana fitantanana ara-panjakana manakaiky ny vahoaka zava-dehibe tokoa zany mangataka teraka mafy amatsika satria dia tena ezaka lehibe no nataony antenimberon'olona mba hisiny zany faritra fa efatra roapolo zany dia ny faritra ambatosoa izany miasa tsy mikely soka andro aman'alina ny fitorana ankehitriny mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy mba hanatsarana ny fiainana lavan'ambonikonina tsy vita moro zany efa betsaka ny ezaka efa vita kanefa dia maro ihany koa ny ezaka mbola miandry tokony ho atao ny tombotsoa ny firenena teo amin'ny lafy-ara-toe-karena dia nolanitsika ny tolo-dalàna mitondra fantsina ny lalàna 94-036 momba ny propriété littéraire et artistique izay tolo-dalàna zany dia mitondra fandrohana maro mifanaraka amin'ny fiarovana ny tombotsoany ireo mpanakanto hoanoany ariva motsika no nandany an'izany tolo-dalàna izany atenaina fa isy ny vokatsoa any vahoaka malagasy ireo fanamafisana ifankatoavana ny tolo-dalàna sy ny volavolan-dalàna nolanina nandritra izao fivoriana ara-taona voalohany izao tompolasy tompovavy zany rehetra zany dia tsara zaraina amintsika ary ampatsiaka amintsika fa ankoatra ny fandain'ny lalàna dia anisany andraiky sy ny androm-panjakana ny antenimberon'olona ihany koa ny fiahina ireo vondrom-boakaparitra itsinjara-pahefana sy ny fisotroana tena ny vondron-draharaha ara-toe-karena sy ara-sosialy manatanteraka ny asany ny olona tsirairay manerana Madagasikara tsy ny fitoerana fa rehefa voafidy sy voatendry teo amin'ny toerana dia amin'ny malagasy rehetra izy ireo zay le antony atsina zay le antony hiatsona azo ireo hoe olona Madagasikara mitohitrany ny fandehanana ifotony sy ny famitana iraka sy samihafa ka tao anatin'izany dia nisy ny famolekazo ny tanjona moa dia fandrakofana ala any Madagasikara eo any koa ny famitana iraka any ivelany fitadiavana fiara-miasa ao anatin'izany fivoahana ny ivelany zany ao any koa ny fijerena manokana ireo ankizy miara ny herisetra ao ny fanobanany ao ny fanaovana dinika amin'ny fitravana ara-drazana samihafa ho fanajana ny kolotsaina malagasy ao ny fitsidiana akany mitaiza zaza sembana ny famalina ny azon'ireo mponina vokatsy ny fandalovany liloza sy ny avandra ny tondrana fanampiana ho azy ireo mitondra fanampiana azy ireo ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny antenimberon'olona ary tamin'ny alalan'ny fiara-miasa ny BNVRC ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny fiompiana ihany koa nanolotra azy ireo fanampiantsika
tohan'ny vatotsinjoa voanemba ary indrindrindrindra moa masovoly sy zezika biolojika mba ahafahan'izy ireo manarina an'izany fambolena raha ny avana izany. Tao koa ny fiainona ny fitarainan'ireo fikambanany be ny tanàna ny zava-misy amin'izy ireo moa ny fotony dia mitondra ny etaetapon'izy ireo ny etaetapon'izy ireo nandritra ny fiainana tamin'ny gouvernemanta. Itsika ro olona moa dia raha malala ka dia tena miaro tanteraka an'ireo be ny tanàn'ireo raha misy ny tsingerazolena manjoa azo ireo. Tao ihany koa ny fitokana fotodrafitrasa maro atao sekoly toeram-pitsaboana ro-panjakana kanja ary tsena ny fametrahana vaty fototra amin'ny fanagana fotodrafitrasa ny fidina ny fifidianana ny solotena ny antemeran'olona ho mpikambana eo anivy ny ACDED na au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit monototsika androany zany. Anisan'ny araiky ny antemeran'olona ihany koa ny fanaraha-maso miasan'ny gouvernemanta na fitosy izany isika tamin'ny fametrahana panotarina tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ka nahafahana nandreky ny asan'izy ireo niezaka tokoa isika ary nahafahana natsapa zany ny nahafahatsika natsapa niezaka koa nataon'ny gouvernemanta ny fanatanterahana amin'ny velorano 3 ka dia makasitaka tokoa ny olona amin'izany satria ny olona dia manaraka hatrany ny baiko ny andriamatoa filoam-pirenena izay hofatra ao anatin'ny velorano ireny, ary ny olona dia manaraka amin'ny filoam-pirenena mandeha mitokana ny fotodrafitrasa maro manerana ny nosy indraindray ary moa dia tsy maharaka isika satria ny sampana maro ny faladia tokana noho ny fidakasiky ny nositsika nefa dia isika olona moa dia 7 fotsiny. Ny antemeran'olona dia mpanotsaina ny gouvernemanta ihany koa. Noho izany dia mananga ny tompon'andraikitra sy ny teknisianina isan-tsokajiny mba handray ny andraikiny manandify maray andraikiny manandify azy amin'ny fampianana ireo lalàna zay nolanina mba ho tombotsoan'ny vahoaka. Tompolasy tompobavy akoatran'ny fahefana mpanao lalàna azy ny antemeran'olona ihany koa dia misokatra amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Koa anisan'ny nanamarika manokana izany dia fitsidian'ny masovoan'ny Egypta miasa Simone eto Madagasikara dia ramatoa Rabat Saïd Abdelaziz zany. Ny zava-dehibe moa dia ny fanaovan'ny ramatoa ambassadeur mitatotra amin'ny asa maro atao anaty tany sy ny firenena, indrindra moa fanatiazakazaky ny fanaovana ny lalana migodana na ny autoroute Tana-Tamatave. Ao man koa ny fitsidirana ara-fomba falazana no tanterahan'ny ambassadeur ny Pakistan miasa eto Madagasikara dia tsy izy zany fa andriamatoa Mohamed Arshad Jean. Ao man koa ny fitsidian'ny secrétaire général ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie izay nandefa iraka manokana no tarihan'ny ramatoa Madame Micheline Tanvi Rey. Fitsidiana nataon'ny président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion andriamatoa Bernard Ricardo. Ny fitsidiana nataon'ny président de la Chambre des métiers et de l'industrie de la Réunion ihany koa. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia natany teto ny avy ao amin'ny sida sy ny solotena avy ao amin'ny OMS, ary ny farany
teo dia ny fitsidinana tamin'ny fomba faharazana notaterahan'ny filohan'ny région Soarivo. Ary farany kanefa tsy kely indrindra dia misy moa ny délégation mixte zany hoe parlementaire sy ny technicienne avy ao amin'ny ministère ny tontolo iainana zay nandeha nakany Turquia miofana momba ny fanaovana ny atao hoe fabricage goavana na ny reforestation izany. Tsara mankasiahatsika moa fa goavana be ny tanjony amin'ity taona ho avy efatra amby roapolo sy roa arivo ity ho an'ny antenimieran'olona satria dia zanak'azo efa miisa ho 1 million rosatrana ho volena. Zany moa dia tsy maintsy rahantsika miasa amin'ireo namana any ivelany. Anisan'izany moa sahivina ny région Elf-Aquitaine, les régions Normandie, la Réunion, dia mbola maro samihafa moa ireo maro ifametanana amintsika zany dia ao anatin'izany koa zany i Turquie zay alefa technicienne momba ny fabricage ho avy eto Madagasikara sy ho ela izany. Tompolahy sy tompovavy, ireo rehetr'ireo dia manambara fa miara-misalahy ampanatanteraka ny antenimieran'olona koa mankahery hatrany anareo namako lo olona ny tenako mba tsy ravoravitanana fa hoponina hiatrika hatrany ny olana rehetra sy ny sedra zay mialatsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Amin'ny fivorina ara-potoana faharoa aviny dia volonandro ny fifidianana. Izany indrindra no ankairezana anareo gouvernemanta mba hanony ezaka efa natao mba hanafainganana ny famitana ny asa na ny dia zay efa nofaritan'ny filoham-pirenena. Ny afatra farany mba tiana ho apetraka dia indrindrindrindra afatra apetraka ho an'ny mpanao politika. Irahantsika malala Madagasikara dia tany malala ny demokrasia, ny gouvernemanta dia manao ny fitantanana ny ara-pahazakana. Ny mpanohatra kosa dia arak'izany dia manohatra izy. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Angamba tsy misy mazava ohatran'izany fa zany rehetra zany dia tokony atao ao anatin'ny fifarajana ary koa mba hitarovana indrindrindra ny fihavanana malagasy sy ny fitoniana. Raha tsy misy tokoa mantsy ny fitoniana sy ny filaminana dia tsy hisy velively ny fampandrosoana ary dia hijaly fadelanovana ao anatin'ny fahaseranana foana ny firenentsika sy ny vahoaka marana. Ary zany tena taratry ny sina hoe ny fanjakan'ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia mbola manaty fahasorana antsika tompolahy sy tompovavy itsika rehetra mpiaradia eto anivon'ny antenimieran'olona. Avaranay ary fa mikatony androany 3 jona 2024 ny fivorina ara-potoana voalohany eto amin'ny antenimieran'olona.